fiderana, fekekeloka, fangatahana ary fisaorana. Manasanao anaraka izany loha hevitra mahafinaritra izany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray. Tafahoana amin'izao fandaharana mahazatra antsika izao. Ara-paiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika isika rehetra. Tsy maty fo manaina. Misaotra anao mbola manaraka ihany koa ny fandaharana. Iriko hitondra fitahiana fanavaozana ho antsika izany. Dia tononona mandrakariva ao aminao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny tompo. Hivavaka isika tokoa. Andriamanitra raio, inretindray izahay zanakao, miantoraka eo aminao, andinika ny teninao, hihaino ny teninao. Tomoera ty amponay Andriamanitra, amin'ny alala ny fanenao masina, ary aoka esorinao ny fahalemenay sy ny fahotanay. Dia mba hita fitia eo anatrehanao an'izahay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahaka ny nampianaran'i Jesosy antsika nivavaka, dia azontsika atao ihany koa ny manao hivavaka nampianaran'i Jesosy izay hitantsika omaly iny. Fampianarana nataon'i Jesosy. Ilaitsika mivavaka manokana, ilaitsika mivavaka miaraka amin'ny ankohonana, miaraka amin'ny mpiara-mivavaka rehetra, amin'ny fiangonana, satria ny vavaka dia tadio tsara verimberina fa firesahana amin'Andriamanitra toy ny amin'ny namana iray. Andeha ilay andinina atao tadina ary no averintsika nimboana ny fiarahana. Salamo 2:20 ka ny 9:9. Manao hoe: matoky azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehiny ny fonareo. Andriamanitra noaro ho antsika. Misaotra anao amin'ny ezaka izay ataonao amin'izany. Daniel, horesantsika indray ny fiainam-bavaka Daniel. Ao amin'ny Daniel 9 dia nisy fahitana napahitan'Andriamanitra ny mpaminany Daniel. Eo amin'ny Daniel 9 ka ny 2:2, ary nahita tamin'ny fahitana aho, ary raha mbola nijery eo dia indro tao Sosana, tao amin'ny lapan'ny mpanjaka izay tao amin'ny tany Elama aho, ary nahita ny fahitana aho ka teo amoron'io ny olay aho. Nisy fahitana nomen'Andriamanitra ny mpaminany Daniel, ary nanampaniriana Daniel mba hafantatra hoe inona re ny hevitra izany, ao amin'ny 10:10. Ary no nahita ny fahitana izao Daniel ka nitady hafantatra izany, dia indro nisy nanantaretaka ny olona nitsanga teo anatrehako. Naniry alala izany Daniel. Dia izao nytoy, satria nanampaniriana Daniel, haniry hafantatra izany dia ao amin'ny Daniel 5:7, 5 ka ny manomboka amin'ny 9:3. Satria nanampaniriana Daniel mba hate hafantatra ilay fahitana. Dia izao nataony Daniel, ary nampanatrehiko an'Andriamanitra tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy fonana amin'ny fifadian-kanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Rehefa nisy zatra faniriana ataony Daniel, nisy etaeta tiany Daniel ho fantatra, nivavaka izy. Zany no tokony ataoko, tokony ataonao eo anatrehan'Andriamanitra rehefa misy fanirianao etaeta tianao ampafantarin'Andriamanitra. Nivavaka, nampanatrehiko an'Jehova Andriamanitra tompo ny tavako hitady izay hivavahana aminy. Dia nanomboka teo, manomboka amin'ny 9:4 ka hatramin'ny 9:7, dia nivavaka Daniel. Dia ny mahafinaritra, manomboka amin'ny 9:20, 1:20, dia namaly ny fivavahany Andriamanitra. Andeha rio dia niantsika ireo singa mandrafitra ny
ny endriky ny fivavahana zay nataony Daniela eto amin'ity vavaka manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 ity. Ao ahitantsika ny voalohany ny fiderana an'Andriamanitra zay nataony Daniela. Fiderana dia fanehoana fanajanan'Andriamanitra sy fiakofana aminy amin'ny maizy an'Andriamanitra sy ny toetrany. Mideran'Andriamanitra isika ny mampanavotra azy, amin'ny mampamonjy, amin'ny mampampahery, amin'ny mampanasitra, amin'ny mampianatsara, amin'ny mahalfa sy omega, amin'ny mahavato lampy azy. Mila mideran'Andriamanitra isika. Zao no voalaza ny amin'ny Daniela 4 ka ny 14 ary nivavaka tamin'ny Jehovahandriamanitra aho ka nitsotra hoe inisy Tompo Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona mitandrina fanekena sy ny famondram-po andry ety azy sy mitandrina ny didiny. Naneho ny fahalebiazan'Andriamanitra, Andriamanitra mahatalanjona, Andriamanitra matahotra, Andriamanitra nidera an'Andriamanitra ny mpaminany Daniela. Ny faharoa tokony hita amin'ny vavaka sandratsika ihany io, ny vavaka fiaikeikeloka sy fangataham-pamelan-keloka. Mangataka famelan-keloka, mangataka famelan-keloka, fiaikeikeloka eo anatrehan'Andriamanitra. Zao no voalaza eo amin'ny 7. Any Tompo Andriamanitra kosa ny famondram-po sy ny famelan-keloka satria efa niodina taminy izahay ka tsy nihaino feon'i Jehovahandriamanitray mba handeharaka ny lalàny izay nasainy napetraky ny mpaminany mpanompony teo anoloanay. Mangataka famelan-keloka. Rehefa miresaka amin'Andriamanitra isika sy mitoetra ho aminy dia tsy maintsy mahafoy izay rehetra mety mampisaraka atsika sy mampanalavitra atsika amin'Andriamanitra. Zay zany tokony hita anaty vavaka fiderana, ny vavaka fiaikeikeloka. Rehefa vita izay dia mangataka zay le hoe mangataka amin'izay ianao, mangataka zay zavatra tiana atao diavina, mangataka ny Daniela amin'ny 20. Vita ny fiaikeikeloka, vita ny fiderana, dia zao ny voalaza amin'ny 20. Andriamanitra, atongolany ny sofinao ka jerevo ny fahafoananay sy ny tanàna izay niantsona tamin'ny anaranao, fa tsy ny fahamarinanay no andoroanay ny fifonany teo anatrehanao fa amin'ny alehibe ny indra fonao. Dia nangataka Daniela, nangataka izy hoe Andriamanitra miainoa ny fivavahanay. Ilaitsika ny mangataka kanefa angatao mba ny sitrapon'Andriamanitra no tokony angatahinao sy mba ho tanteraka. Ary ny farany dia ny fisaorana. Indraindray dia mety hitamatra ihany ny fiderana sy ny fisaorana amin'ny toerana misy azy, amin'ny filarana. Fa azadino ny misaotra. Ao amin'ny Filipianina 4. Filipianina 4 ka ny 9 dia zao ny voalazany teny. Aza manay na inona, vahoaka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mila mahay misaotra, saintsaino hoe fitahiana no men'Andriamanitra anao teo amin'ny fiainanao. Mety maro ny tonga ao an-tsainao fa matetika ilay zavatra ngeza ny tadidinao, fa ilay zava-madinika indraindray adino. Nefa ilaitsika ny misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Daniela dia nanao zany endriky ny vavaka zany, nahitana fiderana, nahitana fiaikeikeloka, ary dia napetra ny fangatahana. Ny zavatra misy mantsy dia zao, matetika ny vavaka ataontsika dia ny fangatahana ny betsaka. Fa eto ampianarina, ampieto amin'ny toerana misy azy Andriamanitra makasitrana, ary maiza misaotra ny amin'ny fitahiana ny men'Andriamanitra. Angatao zay tianao, mangatao famelan-keloka, mangatao fifonana, fangatahana famelana zavatra tsy nety rehetra. Dia Andriamanitra ny amaly vavaka anao, saintsaino ary ireo fitahiana nyraisinao tamin'Andriamanitra tamin'ny lasa rehetra androany azy, dia isaory Andriamanitra. Andeha ary faranantsika izao fotoana izao ny lalan'ny vavaka. Andriamanitra io midera sy mankalaza manome voninahitra anao izahay satria lehibe sy mahatalanjona ianao. Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery.
tsiarony tsy fahatanterahana izy manoloana izany koa mangataka fa milan-kiloka ary mangataka ihany koa izay angehitriny ampitoereo ty anatinay azy ny teny izay niraisinay teo dia misaotra anao izahay satria miaino ny fivavahanay ianao ary misaotra anao izahay fa vonina amaly anay amin'ny fotoana mety araka amin'ny fombanao ianao dia mitahi reto mpiara-midinika reto tonoina ny vavaka amin'anarany Jesosy amen.